Deny amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena iny fa eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia nametraka tetikasa itsonjovana ireo orsy manitra ny paroasy Masindahy François d'Assise etsy Andravoahangy. Andeha roarantsika ny fandehandehandiana mirakitra izay. Manana tetikasa fanampinareo orsy manitra ny paroasy Saint-François d'Assise etsy Andravoahangy. Tanjona ny ahafahan'izy ireo miavitra ary manana fidiram-bola ihany koa. Isan'ny tetikasa lavitrezaka napetraky ny fiangonana ohatra ny fampiroboroboana ny fambolena eto an-tanàn-dehibe. Ny asa tanterahana zany dia miainga avy any ambony amin'ny alalan'ny vikaso ohatra ny eto amin'ny paroasy Andravoahangy. Ny vikaso dia manatanteraka asa sosialy fampizarana amin'ny fiangonana eto amin'ny diosesy. Ka ny asa tanterahana amin'izany zao ankehitriny dia resaka fambolena an-drenivohitra. Fambolena an-drenivohitra io zany tena tiana atao amin'izy tsy mila tany kely, tsy mila tany malalaka zao ohatra izy fa toerana kelikely any dia efa azo esana ohatra ny fiaina tokantrano tsirairay mihitsy zany, indrindra ho eo an'ireo olona sahirana. Misy ihany koa ny tetikasa foezaka ary miankina amin'ny vanim-potoana zany. Efa misy zany sera miandraikitra indrindra ny sosialy amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana zareo isaky isam-bolana zany ankoatra amin'ilay fanome amin'ny andro lehibe ohatra hoe rindrina ny andro dia mizara fotsy tonotaona ny farantaona ohatra mizara vary sy menaka izy ireo. Toromarika avy amin'ny vicaire général eo anivon'ny diocèse no ahafahan'ny paroasy manatanteraka ireo asa sosialy zany. Miara-miasa amin'ny fiangonana katolika sy ny bukasa ihany koa izy amin'ny fanatanterana zany ka ny voamera sosialy sy fampivoarana na ny VSF no misahana ny asa sosialy. Ireo masera kosa no miandraikitra ny asa sosialy eo anivon'ny fiangonana ho an'ireo faritra maro samihafa. Izy indray ny masakazona tolotra tato anatin'ny fampahalalam-baovao fahita lavitra mativety amin'ity ariva ity. Sorananao tany tokantrano tany naharitra nijery hatramin'ny farany. Fa mifotoletondray isika ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Nandolotranao to ny vaovao.